atolotry ny radio plus ho anareo mandritra ity herinandro ity. Maso solomaso. Tantara mitohy nosoratan'ny Azarandria Manalimanana. Ireo namelona ny tantara ravaka Antsaniony, i Azarandria niaraka tamin'ny Rindra Rajaofera. Nandra feo Andria miasy Rina na Emia, nanatontoso i Azarandria. Andro voalohany mba tena riveko mihitsy raha nga rehefa somaly loatra zao na tsy be olona mivoaka ary ety amin'ny ville ety dia molay foana atao amin'ny boaty fidirako ato. Ary vitsy koa nge za mpanala azy androany ato zany zao nefa efa mifolo sasany alina. Aiza rehefa zoma ohatr' zao tonga dia feno fiara daholo ty sisin'ny manontolo ty, na ny toerana afaka ametrahana fiara ary tsisy tsony. Sa ve amin'ilay hoe atenantenam-bolana be dia tsy dia manam-bola ny olona. Na izany azy tokony ho be sipakely any eto ary ndraso hoe tsy ny ajanona ty fa malalaka eto zany. Misy sipakely vaovao kosa re tsy tazako rehetra zany sady amin'ilay manja tsara mihitsy ry zareo. Ka inona fa dia afaka tsara indray zany ty faran'ny herinandro ny latira sira. Mijery kely amin'ny bandy akamao anatiny ao aloha dia mivoaka mampiresaka kely an'ireto avy eo. Aleo fotsiny aloha mena afatra kely amandriana azy so dia tsy ho hita eo indray mantsy reto rehefa avy eoko. Azay tonga dia kopy zareo fa mipihako maso. Ndre ary tonga dia nanatona ny olona. Akinona fa tsy trondro manatona vovo ty. Sady amin'ilay bika ny itiavako azy mihitsy Bonjour là. Ahoana kely mafatifaty kely koa. Tsy sinona fa miantso lah dia nanantona ako. Ahoana? Misy ilaina? Misy ve moa tsy izy fa manino? Ty bika andrimilay kely ty no tena ilaiko mainka raha afaka omendriana. Afaka omeko an'lahy io raha tiany laka arak'izay fanarahana fotsiny. Mandeha zany izay ilaindray afaka omeko andry koa. Raha tsy vetivety aloha hijery mipandeka mako atao anatiny ato dia rehefa avy eo izay mivoaka eo tsy eo ihany indrindra hitako. Miandry an'ilay eto ary fa aza ela be fotsiny tsy taitra indry makamaka kely fotsiny izay dia lasitsika avy eo rehefa avy eo. Eny ary Fahoana ary ty nitaraiky be vao tonga? Mbola nisy problème be zay koa lesy ndraiky le kely an'izay aloha. Efa fantatro fa resaka sipandray zay Ka inona moa fa tsy izay ihany. Fahoana? Nisy nanondrana indray nga? Mandreraka lesy le sipa kely izay asa izay nahabe voka azy tany dia za indray ny tadiavy fatorana. Ka elahy kosa niaraka taminiko. Niaraka taminy afa tsy ny fanarahany za mibainina. Atsika indray tsy mitaiza zazy zany fa fiainana amin'ilay be ty lesy koa isangidirana amin'izany sady. Dia efa milamina nefa. Saika tsy nentin'ny lamina fialanga ahoana. Efa nandeha daholo ty resaka rehetra ty hoe ndao no ho any amin'ny ray aman-dreniny, ndao ny soratra dia vadio izy ny talao be tamin'ny ranomasy tao an-tanàna tao. Tratran'ilay an'lahy zany ilako. Atsika raha diana tsy manaiky fitahan'ny vehivavy zany ampafirin'ny efa natao zany. Zany raha vao manelingelina amin'ny fiainako sy ny fafinaretako dia tsy pahako any.
ka mba nanaiky mora ary ny lahy hoe hiala tamin'izao ko. nanaiky mora ny lahy ahoana efa saika andeha hitory sy antso an'izany fianakaviana eo amin'ny fitsarana izany ngely ity izy ngaly ty ka zany na ela be anataniko tsy maintsy ny tadiavako vahaolona teo eo aloha fa saika enjana ny afira. dia inona no nataony laka? mody ny tamatambaziko dia netiko nivoaka tany amina resto anankiray izay dia nataoko tamin'ny fanaovana azoko. dia sanatria ve ka inona ary ny tadiaviny laho ataoko io raha tsy voalamiko androany nge zany ity dia any Antsefahala sisa manatitra varo anahy asipa kely mbola tsy ampitony iny. raha sedra so dia mba tokony hajanona le zany zavatra fataolona zany tena kosa zavatra fanoko inony lahy koa ty ohatra manao resaka tsy azoko zany ka efa fandroa nge lahy ty nanao an'izany so ihany aloha fa tsy nisy tohantsolo le resaka nafaty antomony fa raha tsy zany angamba. moramora lesy fa sao dia mba isy aheno zany jerera tsy aty amintsika daholo ny masony retsy bandy retsy. tsy misy enony zany fa le reviny lahy ty ny tena tsy matiko lolo azao raha tiana rehefa tia milingilinga ny sipakely dia ataontsika amin'ny fanaovana azy sady tsika nge tsy maniry sitrapony ny te hiditra miditra andrasetra donc tsy misy bedy. mba miteny ihany loko tsy indrora dina ny andala eto tany mila rarotana aloha rehefa fotoanany sady elahy nge tsy aharitra ny sipa maditra sy tia andrakandrany eto amin'ny tanàny ay zary elahy zany ka ny lahy kosa ny rasedra efa laza lavitra loatra rehefa lavitra dia andehanana taksi lesy fa ahoana aloha ny toy ampro hijanona ato sa andeha hivoaka ohatra hijanona atao hony kelahy ihany io fa za manaraka fotsonyko makamaka kely amin'ny toketo fotsiny tsika mitsamma dia mandeha avy eo ka efa nisy nafarako ao ivelany ao dia antohizana ndrevy sady efa amin'le tiany lahy mihitsy zay indray le tia reto tsy aleo fe mandeha moramora ihany ohatra matahotra ka fa inona koa ty mahazo andry angambola tsy niaraka tamin'ny bandy mpanora lindry ity ka mafy loatra na zany azako ny accident ngery reto ka tsy mampiomany mbola androra hiteny any eo aloha fa raha sedra indray tsy ilaran'izany efa zao foana fanao lery ampafantaro azy tsara raha dina mbola tsy amin'le vitesy faratapiny azy zaniko andraso rehefa miditra etsy amin'ny tsitoronao intsy dia ho hita andry eo tsara ny anaovako an'io fiara mitaredretra eto alohantsika io tena hiala raha mbola mandeha mafy be eo ianao ka tena mba mariny hiala hony tena zaho ary ny tena manomboka ny revoko ary omeo an'le toka aloha lesy radina fa azafian'ny lahy ao ariana foana ka ty dia ataovy amin'ny mihitsy tsy misy edanana izy ty manjakeliko ty mihitsy kolisany sa tsy zany aky ok ary ataovy izay mety radina fa impiry andalo ny ohatr'izao andriamanitra mba moramora ry sedra ka andraso fa eto ny nanako azy aky jery tsara fa hodikaniko atao anaty toronao ato mihitsy ty sedra baibay lesy bainina tsy malala andrasedra maro na fa mino tena mihitsy koa ny ataony reto bandy reto zany ka mbola tsy nahita ohatran'izao ahatra amin'izay ny ainako marina mafy raha tsy ho faty raha manao aksida tampoko amin'izao ty o reto mba hoako izay reta in'andriamanitra nareo mpamengavy vinona koa ary ty mahazo any anitra rehefa milay be zany ko aok'izay ahoana mbola tsy ao anatin'ny doziny izy ry bainina za mahatonga azy tsy mahazo tsirony io pajanony eo ary dia aleo hiala raha mbola andeha mafy be ohatran'izao foana ianao zay tsy misy miary zany eo ankiry sery kely tsy zany nge ny fanarahany ka ho fatin'ny fitaintany anato raha zao tena aleo hiala fandrivy adaly ahoana ny landry amin'izao fiara mandeha mafy be zao sady tsy possible zany kiry anitra miditsy sekry avaty amiko dolo nge ny varavarana rehetra za mitondra zao dia zay tiako ny arahana elahy lesy ny piloteur baina zay mety amin'n'lahy mihitsy atao ka andreto kely an'le mamay be iny ary loha ampiakarako tsara an'le filininy
iny izao sisany tsy ampy. Eny efa lasa daly reto sady afaka mihetsika ato tia koa ny olanako. Inona reny ataoko e? Zany ary tela nio an'ny ladaolagny fa efa misy anankiray arehatra aty a. Misaotra le zary sakaiza. Tena masaka ty androany ty. Lanitro, fino ty foanareo e. Toy ny atao hoe kely mpampiakatra ny eny an-danitra ke. Sao dia mba tsy rary mitsonokosy e. Sady misotro toaka mandeha mafy ve nareo dia mbola ampiana foana rongonikeo. Ka zay mihitsy rehetra le ambiance. Dry ary zao tokony handray kely dia amin'izay mitovy tsara ny tadin-dokangatsika teloko. Sahoana le ty. Ino ara setra mety indrindray ary no aporisika rehefa eo esory any fa manepotra. Sary zany efa tsy hitako tsosy. Oselan'ny tenako. Fa inona ary ty tsy mahazaka revi ty e. Ho sambatsambatra be indry avy eo e. Mba pasokafo kely re io fitaratra io fa tena sepotra e. tena mbola tsy piadiny ka matsika ary bainina. Aleo ary fa hanokafa kely ty dia mahazo aindry e. Zay atao zay mampety azy eo arianao raha dina. Za aloha napoaka nyty fiara ray ty indray fa ohatry ny inviteana. Renareo teo. Maso solony maso. Tantara mitohy nosoratan'ny Ajarandriamanalimanana. Ireo namelona ny tantara ravaka Antsaniony i Azarandry niaraka tamin'ny Rindra Rajaofera. Nandre feo Andriamiasy Nirina Naimia Nanatontoso i Azarandry